Misedra olana ny sehatra ny fananatany noho ity olana ara-politika sy ny fitokonana samihafa tanterahana amin'izao fotoana izao ity. Hoy ny tompon'andraikitra iray eo anivony izany sampandrarany fananatany izany. Misatra ny asa miantso ny tokony isiana asa farafahakelina ny service minimum. Andriamatoa Aspirenena Rasolomampiona. Miteraka tsy fahatomombanana sy fahasahiranana maro samihafa ny fitokonana misy ao anivon'ny sampandrara misahana ny fananatany. Isan'izany ny momba ny lalàna amin'ny feny propriété privée titré izay entina mahana ny olana sy hitondrana vahaolana amin'ny fitantanana ny fananatany eto Madagasikara. Io zany dia lalàna anankiray entina mahana ny olana amin'ny fananatany eto Madagasikara, indrindra ny ateraka ity boky rovitra sy ny ateraka ireo olana izay mikasika ny tany misoratra amin'ireo mpanjanaka teo aloha tany terrain coloniaux no filazantsika azy andavanandro izay miteraka disadisany ny fiarahamonina eny. Dia zay zany io lalàna io dia hiteraka vahaolana, hitondra vahaolana ho an'ny fitantanana ny fananatany eto Madagasikara ka somary sy mahavariana ihany zany hoe hosakanana indray ve nefa efa ny matimatesana ny namoahana azy efa nanaovana fandanimbola efa ny kaonandoana andritra ny firy-taona maro Tokony isy ny asa farafahakeliny eo anivon'ny sampandrarahany fananatany na dia zoan'ny mpiasa tanteraka aza ny mitokona. Ny mety ho vokatra izay moa dia efa iarahantsika mahita raha mikatona ilay sampandraram-panjakana ireny, indrindra ity resaka fananatany ity dia maro tokoa ny vahoaka, maro tokoa ny olona mpanjifa tratra ny olana amin'izay fotoana izay satria ny eo amin'ny sampandrarahany fitsarana ohatra dia miasa isan'andro ary any amin'ny sampandrarahany amin'ny fitsarana ireny dia mitady ohatra hoe certificat de situation juridique izay ilainy amin'ny sampandrara hafa any ka raha mikatona ny ety amin'n'ivon'ny sampandrarany fananatany sy mamoaka an'izany dia mazava ho azy fa misahirana ilay olona manana tota-taratasy any amin'ny fitsarana na any amin'ny sehatra asa hafa. Noresahan'ity tompon'andraikitra ity koa ny fahasahiranany mpanjifa amin'ny fahazonany certificat de situation juridique izay ilaina amin'ny sampandrara hafa ka raha mikatona ny sampandrarany fananatany tsy mamoaka izany dia mazava ho azy fa ho sahirana ny mpanjifa manana ny atota-taratasy any amin'ny fitsarana na any amin'ny sehatra asa hafa. Etsi-andan'izany mahazo vahana ihany koa ireo mpanao osika.